amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Latsinainy 12 aprily taona 2024 tafombony eto indray isika hiara hivavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny salamo 5:1 hatramin'ny 7. Salamo 5:1 hatramin'ny 7. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehovah, enoy ny teniko, fantaro ny eritreritro, enoy ny feon'ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitro, fa ianao no ivavahako. Jehovah, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka hanandrandra aho. Amen. Ivavaka isika. Maraina no hanandrandrana ianao Andriamanitra, lay miantso anay hiara-hira sy hivavaka ato an-tranonao. Maraina hiderana ianao satria nanome anay masoandro hanazava ianao. Maraina hiantorahanay aminao amin'ny fanetretena satria efa naniraka ny Jesoa ianao mba hanaisotra ny eloka sy ny fahotanay, hanafaka anay amin'ny fahatorana rehetra. Maraina no hanandrandrana ianao, hametrahanay ny fanantenana indray hamakivaky ity tontolo andro ity, ary mba hampahazava ny lalanay dia omeo anay ny teninao, fa izany no fanilony tongotra sy fanazavana ho anay tokoa. Mitenena aminay araka ny fombanao ka irao ny fanahy masina, hanenika ny fonay hitarika ny fiangonanao, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Filazantsara araka Matteo 4:2 sy ny 7:20. Matteo 4:2 sy ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo: ny maso no jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra, koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manahoana ny alehiben'izany fahamaizinana izany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny voavaky teo dia miresaka indrindra ny fahazavana entiny maso izao anjara mofinaina manoloana antsika androany izao. Manazava ny mpino ny Tompo, manome maso ary misarika ny fijerintsika. Manazava ny mpino ny Tompo, manome ny maso ary misarika ny fijerintsika. Ny maso no jiro ny tena, firafitry ny vatana izay araka no arian'Andriamanitra azy, dia tahaka ny nametrahan'Andriamanitra ny masoandro eto amin'izao tontolo izao, no nametahan'Andriamanitra ny maso eo amiko sy eo aminao. Tsy maintsy manaiky izany ianao. Raha vao mipika amin'ny masoandro dia maizina. Izao tontolo izao, raha kipinao masonao dia maizina. Izao tontolo izao. Izany ny filahatry ny masoandro sy ny maso. Ny maso no jiro ny tena. Raha ianao manakipy maso andro benanahary dia maizina ianao. Ny hafa mazava izay mihiratra. Raha ny masoandro no akipin'Andriamanitra dia maizina izao tontolo izao. Ny maso no jiro ny tena, manome maso Andriamanitra. Ary io maso io dia maso tsara, fa tsy maso ratsy. Tenena eto amin'ny 2:20, maso tsara fa tsy maso ratsy. Zany maso tsara zany dia mahitsy fijery, tokana fijery. Raha ratsy ny maso, ingao fotsiny ty ody masontsika ty, lasa maninona? Ohatra ny zavatra anankiroa ny hita, ianao lasa anankiroa, hitsy lasa anankiroa. Ratsy zany, maso zany. Raha tsy salama amin'ny maso
misy fetraikany eo amin'ny fandehanao zany dia izany ny riavana tsy maintsy eritreretintsika ao anatin'izao Matio 1:22 zao manome maso Andriamanitra ary maso tsara no napetrany eo amintsika fa betsaka ny maso tsy salama tsy mijery arak'izay tokony hojereny tsy mahitsy arak'izay tokony antorahany fa mivilivily izao perikopy zao ry havana dia tsy afa-misaraka amin'ny 7:20 sy ny 20 ary ny ery ambany ny 9:20 ireo andalana mamono ity perikopa ity ny eo ambony sy ny eo ambany tena miresaka ny fijery ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany ny fiainany ny ironany sainy ny banjininy ety ambonin'ny tany ny zanak'olombelona dia mijery an'izao tontolo izao sy ny arenany ary voasarika hifantoka amin'izany fa Andriamanitra dia mametraka ny olombelona eto amin'izao tontolo izao misarika azy hijery zavatra lavidavitra kokoa fa miaria arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitramina mangalatra izay toerany arenao dia ho any koa ny fonao manome maso Andriamanitra ary maso tsara io maso io rehefa toriana moa ny teny dia ohatran'ny verana amin'ny Genesis 7 io maso io no nisarika ny zanak'olombelona ho amin'ny fiainan-dratsy sy ny mandraka ankehitriny ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny voany hazo dia nangalany ary nomeny koa ralehilahy maso tsara nefa ny nomen'Andriamanitra fa ny vily ny fijery ny zanak'olombelona ry havana malala manome maso Andriamanitra maso tsara ny nomeny anao makaiza ny fijerinao eo indrindra no mampianatra i Jesoa ary mitarika ny fijerintsika eo amin'ny 9:20 manome maso Andriamanitra misarika ny fijerintsika izy raha ratsy ny masonao ny ratsy eto dia voambolana mitovy eo amin'ny 5 ilay manao hoe mihoatra an'izay dia avy amin'ilay ratsy eo amin'ny 5:7 mihoatra an'izay dia avy amin'ilay ratsy Satana zany aoka amin'ny fiteninareo eny dia eny tsy dia tsy fa mihoatra an'izay dia avy amin'ilay ratsy anondrona any Satana voambolana mitovy amin'izay ny eto fa ny ratsy eto koa dia voambolana fampiasa ny jiositra nay enti-milaza ny olona feno fialonana ka ratsy fijery ny namany amin'ny arena izay ananany ratsy fijery ny namany amin'ny arena izay ananany mamikitra ny ananany ka tsy mba mijery ny hafa izany lay filazana eto misarika ny fijery ny tompo ka manala ny fijery ratsy mpanao ampimamba ny arena manala ny fialonana izay mety mpahazo ny olombelona manoloana ny namany manana arena ratsy fijery ny namana manan-karena izany no isarian'ny tompo ny fijeriny olona nomeny maso tia ny anana maso tsara tsy ho ratsy maso izay mihitsy ilay voambolana ratsy fijery ratsy maso amin'ny namany tika mantsy ohatran'ny mandray moramora ny ty andin-tsoratra masiny ity fa rehefa alaitsika ilay 9:20 sy 20 eo amin'ny 9:20 misy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany ny anankiray ambany ary ny anankiray amavony tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo
tena miresaka indrindra ny fijerin'ny olona an'izao tontolo izao feno arena mahateraka fialonana ny hafanambinina sy miresaka ny olona tian'Andriamanitra sariana ijery ny arena lavidavitra kokoa, ambonimbony kokoa, mamiratra kokoa dia ny aren'ny lanitra. Izany no ampianarina eto amin'ny andininy 2:20 sy 7:20. Mametraka maso eo amintsika Andriamanitra ary misarika ny fijerintsika. Tsy voafatotra eto amin'ity tany ity fa ho amin'ny aren'ny lanitra. Izay efa voahomana ho antsika. Ry havana malala, ampiasain'ny tompoko izany fiteny hoe raha ratsy ny masonao, mba hisariana ny saintsika kristianina anana fijery mazava tsara eto amin'izao tontolo izao, mba tsy ho tako ny aren'ny tany ny masontsika fa hibanjina ny aren'ny lanitra, mba tsy ho tako ny aren'ny tany ny masontsika fa sariany hijery ny aren'ny lanitra. Izany no hevitra izao soratra masin'izao ry havana. Hibanjina tanjona dia ny fanjakan'Andriamanitra ny aren'ny lanitra fa tsy fikitra amin'ity tany ity, hibanjina amin'ity tany ity, hijery izao tany izao, tsy hanana fanantenana fa mba hiandrandra ny lanitra ho velom-panantenana. Ry havana malala, indreo ny afatra anankiroa. Voalohany, tsara ho fanomen'Andriamanitra maso isika ary maso tsara, hamarino ny masonao. Ny faharoa, raha mijery ianao, ny maso izay nomen'Andriamanitra anao aza ampiasaina hijerena ny aren'ny tany fa ampiasao mba hifanandrify amin'ny aren'ny lanitra. Ny tompony ametraka maso vaovao ananantsika fijery vaovao ny fiainantsika ka hivelomantsika amin'ny fanantenana ny tsara lavitra ny aren'ny lanitra fa tsy izay misy eto amin'ity tany ity. Amen. Hivavaka isika. Manana izay manananao Andriamanitra izay nahary anay hatrany an-kibon-drenonay tsiraray avy ary nametraka maso tsara mba hijerenay eto amin'izao tontolo izao, tsy hifantohanay amin'ny zavatry ny tany anefa fa hiantorahanay amin'ny aren'ny lanitra. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona tokoa izahay ary tao aminao mba tsy hariariana ho anay ety an-tany misy kalalao, mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa hiariarena ho anay any an-danitra, tsy mba misy kalalao na arafesina manimba ary tsy misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Tompo, fanainao masina no hampatsiaro anay, fa efa nametraka maso tsara aminay tokoa ianao ary misarika ny fijerinay, hibanjina ny lanitra sy ny arena sesehena efa nomena ho anay. Dia misaotra tompony amin'ny mbola hahafahanay mametraka amin'ny fanantenana ny fiainanay tontolo andro ho asa aman-draharaha, fianarana, fikarakarana any amin'ny birao ara-panjakana na any amin'ny orinasa samihafa, ny fikarakarana ny tokantrano. Amin'ireny rehetrareny dia meo anay ny maso mahay mijery amin'ny fanantenana ary maso mahay miandrandranao Andriamanitra, ilay manana programa tsara, fandaharan'asa mazava ho anay. Jereo ny firenenay, ambino ny fiangonanao amin'ny fijoroan'ny vavolombelona, mbola manohy ny fivoriany ny mpiandraikitra foibe Betlehem. Ao anatin'izany dia hazavao ny sain'ny mpivory, hazavao ny fon'izy ireny, mba hitana lala mazava hitondrana indray ny fiangonanao. Mivavaka ho an'ny fanendrena ireo mpiomanao mpitandrina sy mpampianatra Betlehem izay tontosaina tao anatin'izao herinandro izao amin'izany fivoriana izany. Tompo, dia ianao no hisarika ny saina sy ny fijerin'ny tompon'andraikitra rehetra, azahoany mametraka ireo mpanompo vita fanomanana amin'ny toerana tianao ametrahana azy ireny tsiraray avy. Fezinay ny vavakainy menampianarin' Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao,
ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay izay anina sahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ndeha hijoro vavolombelona isika hanonona indray ny fanekempinoana laharana faharoa mitsangana riavana. Voasoratra hoe isika minaon'Andriamanitra iray ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an Jesosy Kristy tompo iray zanan'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariany izao tontolo izao no ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataon'ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tany nanapahany Ponto Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanany indray avy any iviny indray ho mivoninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.